Sy eto an-toerana amin'izao fotoana izao ny filohan'ny Tetezamita Andry Rajoelina Hiatrika fivoriana momba ny tontolo iainana any Macao Chine moa ny tenany ary Omaly no nandao any Madagasikara ny delegasionina izay notarihany. Nananga Omaly azo any Macao any Chine ny filohan'ny Tetezamita Andry Rajoelina anatrika ny fivoriana fahaenina mikasika ny tontolo iainana na ny Macao International Environmental Cooperation Forum and Exhibition ny tenany. Ity fivoriana resa-pirenena ity izay ho tanterahana ny 20 ka hatramin'ny 13 mars ho avy izao. Araka ny fanambarana avy amin'ny fiadian'ny Tetezamita dia andinihana sy fanakalozan-kevitra mikasika indrindra ny fiara-miasa mikasika ny fiarovana tontolo iainana ity ho tanterahana ny Chine ity. Ny fanahy mipetraka ao anatin'ny fihafiana lehibe momba ny tontolo iainana tahaka izao dia ny an-toerana tanàna manaja ny tontolo iainana. Mpandraharaha sy mpamatsy vola ao anatin'ny sehatra ity sy ny fanorena trano avy amin'ny firenena samihafa maneran-tany no handray anjara amin'izany.